Ils et passe tsy nisy mipika andiniky to tompotrano miony ny vahoaka malagasy. Rina Randria Masinoro fitantanana manakaiky vahoaka no apetraka hoy izy. FJKM Merkasin nankalazaina omaly ny fahadimapolo amin'izay taonany. Manano mbola tsara tsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'ny tianyany ity matinalo ny tinay ny fahavalo ambin'ny folo ny volana Novambra taona 2024 tonga soa amin'ny vaovao manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny zava-misy izay mahoraka tokoa amin'izao fotoana izao dia totosa tamin'ny tianyany ity ny fifampitoniana teo amin'ny delegasion malagasy isahana manokana ny fitakiana ny famerenana ireo nosy manodidina ny Madagasikara na ilay antsoina hoe Ils et Pars niaraka tamin'ireo delegasion na Frantsay naharitra ora maromaro ny fivoriana tetsy andafy avaratra. Tena toerana moa Iasina Andriamalala sy Tahiriniana Ranariny Irina nanangona ny vaovao. Tamin'ny valora maraina dia efa niantrana tena andafy avaratra ireo voamera manokana ahitana solitena malagasy frantsay. Andinika no avin'ireo nosy kely manodidina Madagasikara izay any Madagasikara tanteraka ity voamera ity. Tsy nahazo niditra ny mpanao gazety ny rindrina ny varavarambe tsy nisy nipika andinika. Tamin'ny ray ora sasany vao nanambara tamin'ny mpanao gazety ny solitena avy amin'ny primatiora fa tsy misy vaovao azo omena ny vahoaka malagasy fa tsy maintsy alefa any amin'ny filohan'ny repoblika aloha ny tatitry ny dinika tao. Tsy fantatra akory na nisy na tsy ny hevitra tapaka fa dia sanody tsy misy ny vaovao azo omena ny vahoaka. Araka loharam-baovao iray dia efa karazana sarimihetsika sisa ity fifampidiniana ity satria efa vita ny fifanarahana fa miafara amin'ny fiaraha-mitantana ireo Ils et Pars ireo. Toa manamarina nambaran'ny loharam-baovao io ny zava-nisy androany. Na valalanina ihany koa ny nahita ny filoham-pirenena nitokana trano fisakafoanana iray izay ihany vahiny teto Andrenivohitra tamin'ity andro manandanja indrindra amin'ny tantaran'i Madagasikara ity. Raha lalam-panorenana ao amin'ny 570 mantsy dia ny filoham-pirenena no miantoka amin'ny fanelanelanany ny fampandehanana ara-dalàna sy mitohy ny fahefam-panjakana ny fahaleovan-tena-pirenena sy ny maha-iray tsy anombinana ny tanindrazana. Izy no mitandro ny fiarovana sy ny fanajana ny fiandrianam-pirenena na eto an-toerana na any ivelany. Izy no miantoka ny firaisam-pirenena nahagaga ny mpanara-baovao io fihetsiky ny filoha io. Raha misy zavatra aloha zany zao tokony raisantsika ina dia ty amin'ny androny androany nandefa ny délégation na solitena ny fanjakana malagasy tsy ao ny filohan'ny repoblika everinay fa ny zavatra ohatran'izany somary manahirana ihany na manalasala satria zavatra manandanja lehibe amin'ny fiainan'ny firenena sy niara toe-karena ireo nosy ireo. Dikan'izay ny filoham-pirenena ny tokony isany voalohany hitarika ny délégation na malagasy mihitsy ifampidinika amin'ireo lay délégation ireo satria nahoana amin'ny lafiny diplomatique sy amin'ny lafiny fifandanjahan-kery na rapport de force hafa mihitsy ny fisian'ny filoham-pirenena mijoro manoloana ny zavatra ohatran'izao zany hita taratra na eo amin'ny vahoaka malagasy na ho amin'izao tontolo izao fa tena vokatry ny fo tokoa ilay tolona atao na le ady atao amin'ny verenan'ireo nosy ireo fa tsy sanatry ho kajikajy politika. Ny zavatra olana nisy hatramin'izay mpitondra tsy mipetraka eo mandrakizay fa ny vahoaka sy ny taranany no eo. Io fa fantatra fa tanindrazantsika tsisy adihevitra intsony izay. Faharoa manaraka an'izay hoe amin'ny vahoaka ve ny délégation ve ampy, dikan'izay zany tsy ampy io. Misy adimy ireo nosy kely ireo dia ny Passage de India, Île Europa, Île Glorieuse, Île Juan de Nova ary ny Île de Tromelin. Tsy vao izao tamin'ny fitondrana Andry Rajoelina izao no efa nisy ny fifampiresahana momba an'ireo nosy kely ireo fa efa nanomboka tany amin'ny taona 1770. Ny taona 1770 dia nanambara ny fivondrona ben'ny firenena mikambana fa ny Madagasikara ireo nosy ireo ary na ny filoha Marc Ravalomanana aza dia efa nalaza izany ihany koa niaraka tamin'ny professeur Ranjeva. Tsy araka lalàna iraisam-pirenena ny filazan'ny filoha Frantsay Emmanuel Macron tamin'ny fitsidiany ny Île Glorieuse ny 20 oktobra 2012 izay laza hoe ici c'est la France izay midika fa azy ireo nosy ireo. Ka voalazany lalàna iraisam-pirenena fa ny firenena izay mbola mitazona ankeriny ny tany tokony hoe azo fahaleovantena dia mandika lalàna ary
commettre crime contre l'humanité ka amin'izao fotoana izao dia frantsay zany manao crime contre l'humanité ary tsy ekenay zany fa hiantso an'izao tontolo zao zay ary anambara fa hoe manao crime contre l'humanité izy ataoko fa homenatra amin'izay satria voalaza fa hoe champion des droits de l'homme ny frantsay andraikitry ny fitondram-panjakana tokoa ny miaro sy mitaky ny fananan'ny repoblika Madagasikara sainga ataony sy ho vitany tokoa ve izany mbola ho hitantsika eo moa hoe manao akory ny toen'iny raharaha iny fa lafim-baovao hafa loto marobe no nambelan'ireo mpizahaboly tamin'ny sabotsy loso teo iny nisy ny lalao ny aonany Madagasikara sy Etiopia teny ny Kianjabeny Mahamasina nandray ny andraiky ny avy hatrany moa ny avy eo anivon'ny commune nanadio ny tao agnatiny sy ny taty ivelan'ny Kianja tao arian'izay lalao lehibe izay. Jessica Miray no mitatitra ny vaovao. Faky maro misy avovona toy izao navelany mpijery baolina tetỳ amin'ny kianjan'ny Mahamasina ny sabotsy hariva teo. Natao anatin'ny kianja izany tetỳ ivelany. Hita tetỳ avokoa rehefa mety ho karazana fako na loto, potikanina hatramin'ny tavoahangy feno maloto. Niroso avy hatrany tamin'ny fanadiovana ny teo anivon'ny komina androany maraina. Namafa sy nandroaka ireo fako navelany mpijery baolina mba hamerina amin'ny laoniny indray ny fahadiovana. Niarahana tamin'ny équipe ny direction de la culture et de la vie communautaire nany DCVC sy ny équipe ny boriboritany fahaefatra ny fanadiovana. Taorinan'ny match moa zany zanarezika ny Etiopia sy Paria i efa perinasa efa hatramin'ny omaly zay tao amin'ny commune manadio ny kianja satria raha tsika malala fa misy koa ny service public zay raisy teto amin'ny sady Mahamasina ndependrindra amin'izany le fandraisana ny mpianatra manao EPS tsy maintsy mitovina faran'izay aingana sao fotoana fohy ary ny mobilisena an'ireo mpiasa rehetra tao amin'ny direction mihitsy sy nisy renfort avy amin'ny arrondissement nandio ny stade mba ho vita anatin'ny fotoana fohy mba hafany indrindra manome fahafaham-po ny mpanao EPS ampiasan'ny kianja madio. Ny fanadiovana ny fananana iombolana toy izao anefa dia tsara hatrany mampatsiahy ny olon-drehetra fa miainga avy any amin'ny tsirairay aloha ny fitiavana madio. Amin'ny mahafanana iombolana azy raha teo dia iaraha misalany fikojana azy fa tsy hiandrasana mpiasan'ny komina hatrany. Tsara hatrany ihany koa ny mampatsiahy fa olombelona tahaka ny olombelona rehetra ihany ny mpiasan'ny komina manadio ny lotontsika. Tsy ny savovona toy izao ny fako raha samy nandray ny andraikiny avokoa ny tsirairay. Misy raha teo ny mpianatra sy ny olon-tsotra manao fanatanjahanteny eto an-toerany. Ho an'ny androany izao dia nisy ny lalao ny fanandrina ny ekipa ny Adema sy Adresaya tao amin'ny kianjan'ny Mahamasina hatrany. Vaovao mahakasika ny lafiny sosialy manomboka mitaintaina ny olona eny amin'ny faritra iva amin'izao fotoana izao indrindra fa hiditra anatin'ny fotoam-pahavaratra atsika amin'izao. Ny fiainana efa mihasarotra kanefa ny fahasairanana tsy ahitana vahaolana. Nisy ny fikambanana raiky izay tsara sitrapo manao asa sosialy nanolotra fanampiana ho an'ireo olo-sahirana ao anatin'ny faritra Antomadinika sy Andotapenaka iny tamin'ny omaly. Waratsika ny andindinin'izay eo amin'ny rindrantsariny Mathieu Prancy. Rehefa migadona ny fotoam-pahavaratra dia fitaintainana no mahazo ireo mponina eny ambany tanàna, manahy ny isian'ny tondra-drano. Tsy mahavahaolana ny fanomezana kely izay omeny ireo mpanao politika, indrindra fa amin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra tahaka izao, fa fanararaotana ny fahavoazan'ny madinika no tena ataon'izy ireo. Fiainana andavanandro andrasana sahirana aloha zany vahoaka any ambany tanàna amin'izao. Hoavindray mantsy zao ny tsabona amin'izao, hoavy ny rano be dia manahirana ny vahoaka. Nefa vahoaka zany dia fanirian'ny vahoaka tsy resaka patsan'izay mahandro no omena anazy fa zavatra hoe tetikasa maharitra hoe ahoana ny fomba ialana amin'ny tsabona fa tsy hoe isaky ny tonga favaratra dia tonga manatitra kely patsan'izay mahandro dia avy eo tsita fa raha fanirian'ny vahoaka zany hoe misy tetikasa maharitra ialana amin'ny rano be sy ny tariny. Tokantrano manodidina ny 500 sy 500 no nahazo fanampiana manokana tao amin'ny fokontany Andotapenaka. Nozaraina kitapo sy fitaovam-pianarana ny mpianatra ary vary rokolao isan'ny tokantrano. Avy amina fikambanana mpanao asa sosialy ireo natao anampiana ny vahoaka eny amin'ny faritra iva izay milomano ao anatin'ny tena fahasairanany.
Mirona kokoa amin'ny fanampiana ny madinika ny tena imasoanay dia androany zay nanao fizarana kit scolaire satria mitaraina le ankizinay ao zany hoe somary sarotsarotra mampiditra mpianatra dia niezaka zay nitondra an'izay anjara-biriky kely mba ho fanampiana an'zareo dia nitondra koa vary isan'ny tokantrano zany ao anatin'ny membranay. Zaza madinika amin'ny faritra le tena faritra iva tena le hoe tsisy mpijery mihitsy tena jerevanay dia izahay manao foto-drafitrasa maromaro ohatra hoe lalakely dia manao pompe koa zahay. Tombony kely amin'izay mba fanampiana araka ny voatsirambin'ny tanana no ataon'ity fikambanana ity fa tokony manana adidy ihany koa ny fanjakana fohy be hitady vahaolana maharitra ho an'ny mponina fa tsy hampanofinofo fotsiny ihany. Lafim-baovao hafa naharitra adiny 3 ny fifanakalozana sy ny ady hevitra izay niarahana tamin'ireo kandida ho ben'ny tanàna miisa 5 ilatsaka eto Antananarivo renivohitra. Ny nagagany maro tamin'izany dia misy ireo kandida sasany no tsy mahalala akory ny lalàna mifehy ny fandraofana fako ho Antananarivo renivohitra nefa milatsaka ho ben'ny tanàna. Miradora Benjamina sy Andra Rakotomalala. Averina foana ity resaka fako ity. Tsy mitsahatra mitondra fanazavana momba izany hatrana nefa ny eo anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra. Tozary lasa paikady hoentina anaratsiana ny kandida larana faharoa izay efa tompona andraikitra ambony teo amin'ny kominina Antananarivo renivohitra ity resaka ity. Sofa teo Irina Randriamasinoro mampatsiahy ny lalàna momba izany. Momba ny fako ino efa tenenina foana zany hoe anjaran'ny fitondram-panjakana le izy izany manana programme asa ho an'ny fako manokana. Izy io mantsy azo avaiko amintsika vahoaka io fako io amin'ny dabapako tsy azo kitihana io na raha ben'ny tanàna raha tsy miova ny lalàna tsy avela fanjakana kitihana io ary tsisy afaka mitsofoka ny lalàna zany na fanjakana raha tsy fanjakana ihany. Dikan'izay zany tsy maintsy averina amin'ny commune mihitsy ny fitantanana amin'ny fako rehefa tsy hanao ny fanjakana. Ao anatin'ny fiomanana ho an'ny fifidianana antsika zao herinandro farany ity anatanterahana ny fampelezan-kevitra ho an'ny kandida ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra Irina Randriamasinoro laharana faharoa anatin'ny bileta tokana dia ny teny amin'ny boriboritany fahatelo no nanohizana an'izany sy nanomboana n'ity herinandro ity nambarany fa fitantanana manakaiky ny vahoaka no hapetraka ka miainga amin'ny fandresen-dahatra ny tsirairay hifidy aloha no tanjona amin'izao. Ravo Razafy Mahenina sy Tahiriny Ranariny Irina. Akaiky vahoaka ny kandida larana faharoa Porofo Mivaingana hatramin'ny nanomboan'ny fampelezan-kevitra manao andihany mpanaraka azy tsy terena nefa natambazana fa hita amin'ny endrin'ny olona tokoa afalipandrosoana izy ireo ary ny kandida Irina Randriamasinoro ihany no afaka hitondra amin'izany. Neniko foana hoe izy ity tsy hoe andraikitro zasa amreriny fampandrosoana ny tanàna ary tsy andraikitry ny tima marery ary tsy kandida ny tima marery akory fa kandida ho an'ny mponina Antananarivo renivohitra ka dia entanina tsika rehetrarehetra azavanaiko zarazaray ny loko politika fa zay tena olona hitanao avita an'le asa jerena fa tsy hoe fanatisma fotsiny hoe zay efa zao ny lokonay ka na dia efa hita fa olona efa horeraka sy anina lera mbola iny any ny tomanana fa manentana antsika rehetrarehetra samy ho tonga zay tiako ampahafantarina antsika fotsiny ny toerana ben'ny tanàna raha eto Antananarivo renivohitra io mila fahaizany tantana ary io tsy toeram-boninahitra akory fa tena toerana andehanana iasa. Tsika rehefa tonga eo fitondrana tsy amin'le hoe andeha zesta fotsiny tsy ananety fa tena anao mihitsy ahoana ny fomba ampandrosoana ny tanàna. Hitako daholo ny zavatra olana misy bentsika tsirairay aveny ary zay no mahatokana amin'ny teny foana hoe tsy mampanao fampanantenana pôkaty no atao ary tsy hampanofinofo
fa tena zay zavatra hita fa tokony vita no lazaina ary tena fitantanana manakaiky ny vahoaka no atao. Na misionnery ny androany akoron-drano mahery tsara masay rakazomanga tsy miala amin'rina no ambavan'ireo olona teny an-dalana tsy miala amin'ny numéro 2. Fa nisy ihany koa ireo délégué de vote izay nomena fiofanana manokana amin'ny tokony hatao mandritra ny fanatanterahana ny fifidianana mialoha sy ny androny ary aorian'ny fifidianana ho an'ny tao amin'ny boriboritany voalohany miisa 700 mahery izy ireo tonga nitsidika azy ireo moa teny antoerana ary nakahery ihany koa ny vadiny kandida Rina Randriamasinoro laharana faharoa anatin'ny bileta tokana. Mbola ravorazafy mahenina sy tahiriny ranarina no mitatitra an'izay eo amin'ny angotsariny Manora Andriamalala. Tsy aniklembena naranaramaso ny fifidianana ny 17 Novambra izao ireo mpikambana ny birao fandatsaham-bato misy olotera ny kandida laharana faharoa Rina Randriamasinoro. Voalohany indrindra dia manaramaso alina maraina, manaramaso ny mpiasa rehetra ao anatiny sy izay mambra rehetra miasa ao anatin'ny salina. Ny faharoa manaramaso ny fihetsika ny mpandray andraikitra rehetra izay omeny seny ao. Ny fahatelo miandraikitra sy mety hanoro ihany koa raha azo atao ny olona hoe samy hafa amin'ny vato andatsahana ilay vato atsy ny be ny tanàna ato ny mpanolo tsara. Izany misy tratra hoe fidin-droa dia mialohan'ny lalàna tanteraka izy. Androany ilay izy vao tena fantatra fa tena sahazo goavana miandry an'ilay olona hoe tratra amin'ny fidin-droa zany. Sanatria izany koa misy hoe membre bureau de vote miraitsy kombakomba amina candidat dia tena mafimafy koa ny sahazo azo. Raha misy le trangan-javatra miseho dia araka formation azonay teo dia tsy maintsy mandray fepetra izahay miaraka amin'ny mpahay lalàna. Zavatra maro moa no andrasana amin'ireo délégué de vote ireo izay sorohana ny alabato samihafa. Misy ka tenenina eto moa zany izay mampiahatra amin'izay dia ny fisina karazana fitondrana bulletin précoché amin'ny voalohany. Eo ihany koa ilay mety fisina bourragena urne. Fahatelo akoatran'izay dia ny mety famadihana na fanaovana tsy faminona PV ara-dalàna na mety fivadihana PV mihitsy indrindra fa le PV mety scanena any amin'ny SNMV. Manaza ny tsy fahafehezana ny faminona zany PV zany ka isariany sainy délégué any mihitsy zany mba hanara-maso tsara ny mikasika ny faminona ny PV, ny faminona ny taratasy fanamarinana ny isam-bato mba tsy iverena ny vosoka sy ny tsy fifandrifina ny isam-bato azon'ny candidat tsirairay ao anatin'ny taratasy fanamarinana ny isam-bato. Nakahery azy ireo ny vadiny kandida laharana faharoa ary nanome tonomarika ny amin'ny andraikitra miandry ny tsirairay. Tatsika hatramin'izay fifidianana nandeha teo izay nisy foana ny alabato. Zavatra ambin'ny resaka telenolina foana nandeha ny fifidianana filoham-pirenena tratra ny alabato tsika. Nandeha ny fifidianana député mbola tratra ihany tsika. Fifidianana fantelo hatrehantsika izany izao amin'ity fotoana ity. Mino kosa amin'ity fa tsy ho tratra tsontsika. Efa fantatritsika zany fa misy mpangalatra ary efa fantatritsika fa ho avy ny mpangalatra. Tokony anina zany tsika? Tokony maina tsika. Efa fantatritsika zany efa haintsika fa tsy maintsy isanao azay mila maina tsika, mila mandray fepetra rehetrarehetra mihitsy tsika. Au maximum izay azontsika rehetrarehetra ataontsika daholo arovantsika vatontsika. Totosandroany ny fiofanana nomeny ireo délégué de vote avy amin'ny candidat Rina Randriamasinoro isaky ny birao fandatsaham-bato amin'ny boriboritany voalohany. Samy nanatanteraka izany ihany koa ireo boriboritany dimy hafa.
fa misy ny faradoboka amin'ny fampelezan-kevitra ho an'ny kandida izay ilatsaka ho ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina natolotry ny antoko tiako Madagasikara eto Antananarivo renivohitra amin'ny sabotsy 17 ny volana novambra ho avy izao, izany no tanterahana etsy ny kianjany Ambonjatovo. Misy ihany koa moa ireo mpanakanto marobe izay anafana izany etsika izany. Anisany ho avy eny ohatra i Arion Joy, ny Tarka Boy Black, eo ihany koa i Joanne sy ny maro hafa. Vaovao ny finoana dia fotoan-dehibe ny teny amin'ny fiangonana FJKM i Mercasinina tamin'ny Omany izay nanakatonana ny fankalazana ny 50 taona ny orenany ity fiangonana ity. Nisy ny tsangam-bato lehibe izay notokanana ho fanamariana any izany. Horantsika ny tatitra sy ny akony izay eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Tsangam-bato lehibe vavolombelon'ny fandrosoan'ny fiangonana no vita ho an'ny FJKM i Mercasinina amin'izao 50 taona ny orenan'izao, dia ny fitokanana ny orga vaovao sy ny fahavitan'ny valitafon'ny fiangonana. Fahatsiarovana tantanan'Andriamanitra ny fiangonana 50 taona izay. Sy mbola antrondra amin'ny fiangonana izany ameram-pirato amin'ny voninahitran'Andriamanitra. Ary ahafahan'ny fiangonana miasa sy miroso hatrany ka manokana zava-bita, satria amin'ny fanokanana zava-bita dia fampisineta maso fandrosoan'ny fiangonana. Isan'ny nahavita be tamin'izany ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana sy Ramatoavadiny ary ny ankohonany. Notolorana fisaorana manokana izy ireo tao aorian'ny fitaom-pivavahana lehibe izay natao tao amin'ny FJKM Mercasinina ny Alahady 17 ny volana Novambra 2012 sy 2020. Androany tokoa no vita tanteraka ny tan'Andriamanitra ary izay masina dia dia masina trano. Faly izy tena faly amin'ny saoran'Andriamanitra lehibe. Fa vita soamantsara izy tia tena vita tory na itondamatory dia misoratra reto komity reto fa ny komity zany na mbola vonazy hoe amizontsika ny asa n'Andriamanitra tsy misy fatapirana na dia mahafaingana izy na hoena ny asa fontsika fa Andriamanitra notarika fa izy miasa vita ny asa sarotra. Nahazo fanasana manokana ny kandida ho ben'ny tanàna avy amin'ny antoko tiako Madagasikara izay milatsaka ho fidiana ao amin'ny komuna Anjevagara ary ny kandida ho ben'ny tanàna milatsaka eto Antananarivo renivohitra Rina Randriamasinoro sy Ramatoavadiny. Nisy ny fitondrana ambavaka manokana ho an'ireo kandida ho ben'ny tanàna ireo. Sotra ny fitotona ambavaka lehibe anay efatra menadaty koa ny fitotona ambavaka ao anatin'izao fifaninanana masina trehana izao. Ny latanantsika rehetra dia alohatrany izay fitotona ambavaka izay satria maro tokoa ny asasatana sy ny devoly miasa amin'izao fotoana izao ka dia mampaherantsika rehetrarehetra ihany koa mba azoto hivavaka ary mba tsy homeraka ozy ny soratra masina. Mazava ho azy fa tsy farana eo ny fampandrosoana ny fiangonana FJKM ao Mercasinina fa tsy maintsy mbola hitohy amin'ny alalan'ny hetsika maro isan-karazany izany. Ny famaranana ny fanamariana ny 50 taona ny orenan'ny fiangonana moa iny no totosaina ny Alahady lasa teo iny. Nisy ihany koa ny fotoana izay niavaka natao tetsy amin'ny FJKM Ambondrona firaisana tamin'ny sabotsy 12 ny volana Novambra lasa teo satria dia nisy ny fandraisan-tanana ny biron'ny sampana, ny fandraisan-tanana ireo dekona, fanokanana n'ireo dekona vaovao izay miisa 30 ary fandraisana ireo loholona miisa 90 vaovao ihany koa. Voatokana hanao fanompoam-bahoaka ireo dekona sy loholona ireo, antsoina ihany koa hoe andevon'ny tompo amin'ny asan'Andriamanitra. Ekeo ihany ankehitriny, io no teny entin'ny fiangonana sy ny mpino ao amin'ny FJKM Ambondrona firaisana miaina amin'ny ara-panahy. Ezaka maro no efa vita ho fampiroboroboana ny fiangonana sy fanapariahana ny filazantsara ataon'ny FJKM Ambondrona firaisana. Mbola andalam-panamboarana ny trano fiangonana amin'izao ary mahavelombolo ny asa vita. Akoatra ny eo Ambondrona moa dia misy ihany koa ny fanamboarana trano fiangonana any Soalala izay ezaka ataon'ny mpino sy ny mpiara-miasa aminy ary ny fananganana ny trano ny mpitandrina ihany koa.
andeha arahantsika ny fanampy mpanazavana momba an'izay. Ampisin'olona sy depona dia ireo natao hoe manao fanompoam-bahoaka andevon'ny tompo manao an'izany asa zany ary dia manao ny iraka rehetra anyrahana ny tompo irahana miasa mpitandrina indrindra. Farana dia izao raha mahita ny afitrika mambondrona mandalo eo ianao eto mandrakarivo izay raha mba hanatitra ianao mandray ampitiavana izay amin'izany asa rehetra zany satria zahay rery zao mbola tsy tena manam-piangonana feno eto Antananarivo amin'izao fotoana izao. Fa lafim-baovao hafa kosa indray dia nampiseho ny heriny tamin'ny omaly folakandro ny kandida Rina Randriamasinoro sy ireo kandida ho mpanolontsaina ny tanàna izay miaradia amin'ny antoko tiako Madagasikara. Nanotrina ny kandida Rina ny vady aman-janany nandritra ny karnaval lehibe ny tety ny tanàna Antananarivo renivohitra tamin'io omaly alahady io. Hoarahantsika ny akon'izay tateriny Asin'Andriamalala sy Tokira Marolahy. Fidio Rina Randriamasinoro larana faharoa amin'ny lisitry ny tiako Madagasikara. Olombava fa misy sakefisy ampandrosoana ny tanàna tanora mavita tsy miamboady doriakame tsy fivoaranisy kandeha atsika hifanolo tanana tahiziny rena ihany no fidina ombeny tanana izy ihany hoany anay izy no fidinay ombeny tanana efoniadide rinona ihany no milay izy no fidinay ombeny tanana na arana firina tsika na arana faharoa na arana firina tsika na arana faharoa numero fire numero deux numero fire numero deux tsika tsy melambrine tsika tsy melambrine wa eo ombeny tanana tsika tsy melambrine tsika tsy melambrine wa eo ombeny tanana mila fivoarana zay mila toky mila namana fahazazavere mila olo mavita ny sary tanora ny atsona hoe lela mahere atokisana sady lehibe novavoaka izy no tena matotra tsara rehefa elany elaka tonga amizay le fivoarana eto an-tanàna alefarine izy ihany hoany anay izy no fidinay ombeny tanàna efoniadide rinona ihany no milay izy no fidinay ombeny tanàna na arana firina tsika na arana faharoa na arana firina tsika na arana faharoa numero fire numero deux numero fire numero deux Fidio Rina Randriamasinoro larana faharoa amin'ny lisitry ny tiako Madagasikara. Tsara ny mampatsiahy ny fandaharam-potoana ho an'ny faradoboka amin'ny fampelezan-kevitra izay tanterahana etsy amin'ny kianjany Ambojatovo amin'ny sabotsy 17 ny volana Novambra ho avy izao iarahana amin'ny kandida ho ben'ny tanàna sy mpanolontsaina miaraka amin'ny antoko tiako Madagasikara izany anasana ny olom-pirenena jiaby tsy ankanavaka misy moa ny mpanakanto maro izay anafana ny etsika anisan'izany Arion Joy sy Boy Black ary Joanne koa amin'ny sabotsy 17 ny volana Novambra izany no fotoana etsy Ambojatovo. Dia inany koa tompoko lay sy tompoko vavy no andesintsika mamarana ny vaovao tamin'ny tiany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho amintsika jiaby ny tenako amin'ny manaraka koa samy tsara tompoko lay sy tompoko vavy.